Rehavako malala ho amin'ny tompo ho ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza miandry takiana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Aza miandry takiana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ity mofinainantsika an'io ity. Exodosy 9:30 ny 1 hatramin'ny 7. Aza miandry takiana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mahavelombolo tokoa zany filazan'ny soratra masina azy. Dia izany no nampitsahatra ny olona tsy hanatitra intsony fa ny zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nananamby ampy azy. Rehavako malala tamin'ny fanamboarana ny tranon'ilay fihaonana dia nazoto arak'izay tsy izy ny vahoaka an'Andriamanitra, ny zanak'Israely rehetra dia ny fiangonana rehetra nanatitra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Efa hitantsika teto ny mofinaina atao amin'ny Exodosy 5:30 ny nanateran'ny olona ny tsara indrindra avy aminy anaovana ny asan'Andriamanitra. Eto ny toyany dia hitantsika fa miafara tany amin'ny fahafahapon'ny Mosesy, ny fahafahapon'Andriamanitra tamin'ny izay nampahazoton'ny olona tamin'ny nanao zany asa izany. Dia indro mbola hitantsika miveriny ety ihany fa nazoto tamin'ny fony rehetra ny olona hanolotra ho an'Andriamanitra. Ho ny filaza azy eo amin'ny 2 hoe nampahazoton'ny fony anao ny asan'Andriamanitra. Dia natsahatra mihitsy ny fitakiana satria ny naterin'ny olona aza tsy lany anaovana ny asan'Andriamanitra. Fahendrena lehibe rehavako malala tao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitra raha notarian'i Mosesy hanao ny asan'Andriamanitra izy ireo. Fahendrena lehibe ny nahafantarany fa zava-dehibe mihoatra lavitra noho ny fitahian'Andriamanitra azy ireto izay ateriny ho fanatitra manom-pofona eo anatrehan'Andriamanitra, ateriny anaovana ny asan'Andriamanitra. Eo misy ireo izay nanana ny talenta sy ny fahaizana, nanao asa kanto sy tao zavatra samy hafa tahaka ny Oliaba sy ny Bezalila. Fa teo ankilan'izay ny fiangonana manontolo izay nandeha tsy voizina, fanatitra ho an'i Jehovah, nanao arak'izay vitany, arak'izay tratrany, nanao maro ho an'Andriamanitra. Tsy mila nanotakira be fa fanentanana tsotra no natao dia indro fanatitra sitrapo isa maraina reto fiangonana anaovana ny asan'Andriamanitra. Rehavako malala ho amin'ny tompo, raha izay takian'Andriamanitra amintsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia izany ny amin'izay ahafahantsika manana fanoloran-tena amin'ny fahavonona-panahy rehetra hanolotra ao an'Andriamanitra. Lay fanolorana tsy misy tambony, tsy misy takalony, lay fanolorana izay madiodio ho an'Andriamanitra. Atsiarovantsika lay fanolorana tsy noterena, tsy novozonana, tsy notakiana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Asa tsarotsika fa i Jesosy lay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy lay tsy nitady tambony, tamiko na taminao teo amin'ny hazo fijaliana. Dia fanatitra toy izany ihany koa no tadiavin'Andriamanitra ataontsika. Zany zavatra fanaontsika ao amin'ny fiainan'ny fiangonana matetika. Misy ny olona na dia manana aza ary manana betsaka dia tsy manome mihitsy
raha tsy takina ao amin'ny fiangonana, takina amin'ny alalany hoe aloavy ny adidy, takina amin'ny alalan'ireo bie samihafa, fitadiavam-bola samihafa, ary amin'izany ary rehefa takina dia mbola mitady tambiny ihany hoe inona ny takalomba ho anay ao anatin'ny fanomezanay izany anaovana ny asan'Andriamanitra izany. Ry havako malala, banjiny Jesoa Kristy, ilay tsy nitady tambiny, ilay tsy nitady setriny, fa nanolotra maimaim-poana ny ainy azy mba ho antsika. Jereo izany fanahin'ny olona nanolotra ho an'Andriamanitra, niaraka tamin'ny Mosesy, niaraka tamin'ny Bezalila sy Oholiaba. Tsara fitantanana ny asan'Andriamanitra dia nazoto koa ny olona hanao araka izay sitraky ny fony. Fahadisoana tetika sy paika lehibe mihitsy araka izany ny miandry doma mandrakariva. Sy fotoantsika manao an'izany an'Andriamanitra hoe doma tapany mba handoavan'Andriamanitra erany. Tsy izany ny antsoina hoe asan'Andriamanitra. Tsy ilay isika miandry doma mandrakariva hoe mba ataovy, mba takina alehany amin'ny isatrano mihitsy vao mba mahalala hanao ny asan'Andriamanitra. Araka ny teniko teo, mampalahelo fa misy tokoa manana nomen'Andriamanitra kanefa takina vao manome. Maika moa fa misy tsy manana dia afenina ambadiky ny fahasahiranana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny olana maro samihafa ny tsy fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra isika androany ry havako, hanolotra tsy misy tambiny, hanolotra tsy misy fepetra, hanolotra tsy takina koa aza amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia mba ho re ao anatin'ny fiangonana ny teny tsara manao hoe ary ny olona nazoto nanolotra ho an'Andriamanitra isan'andro, isa-maraina, ary izany no nampitsarana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nananamby aza. Engane isika tsiraray avy hazoto amin'izany asan'Andriamanitra izany, ka ahafahan'Andriamanitra mitsinjo ny tokantranontsika tsiraray avy. N'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Raha eo falo misaotra anao izay no ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, ilay nanolo-tena ho anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay fitiavana tsy vidiana, ilay fitiavana tsy misy tambiny, ilay fitiavana tsy misy takalony, ilay fitiavana maimaim-poana ho an'izao tontolo izao, famonjeny izao tontolo izao. Ndreto izahay manolotra ny tenanay, manolotra ny fanahinay, manolotra ny fotoananay, ny fahalalànay, ny volanay, ny harenay ho anao Andriamanitra. Io Tompo ny atolotray rehetra mba ho tsara tantana eo anatrehanao, hanaovana ny asanao Andriamanitra. Dia izay rehetra ataonay ho voninahitry ny anaranao. Vavaka ho amin'ny fitantanam-bola ny fiangonana rehetra, indrindra ny fiangonana FJKM, mba ho fitantanana madio sy mangarahara araka ny sitraponao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen.